Fifaliana ho antsika indray ny tafaraka ao anatin'izao fiangonam-bavaka izao koa asaiko ampitiavana ianao fa ho tanterahana izany. Raha ny tsara indrindra izay ny an-danitro velom-pisaorananao hatrany izahay. Raha mbola nomenao tombotsoa afaka miara-mitondra eo anatrehanao izao antom-bavaka izao. Mangataka famelan-keloka hatrany izahay mba hanananay antoka ihany koa fa miaina izao vavaka izao ianao. Ny namanay Augustine izay tsy afaka mamonjy ny fiangonana noho ny asa izay tanterahany, na dia afaka miaina ny radio ihany aza izy. Manana faniriana zany mpanomponao zany mba ahazo alalana amonjy fiangonana, kanefa ao anatin'ny fanandramana izay iarany aminao ankehitriny, adidy izay fandrombonany amin'ny ray aman-dreny, dia sitrakay Tompo ny hitondra eo am-pelantananao ny faniriana, ka ho avy ny fotoana izay hidiranao an-tsetra manokana ahazahoany fahalalahana mamonjy fiangonana. Ho fampaherezana ho azy hatrany dia toany hery zany mpanomponao zany. Aza vela hiena ny fazotony sy ny fanorantenany, tehirizo eo aminao izy Tompo, ka rehefa tonga ny fotoana azahoany zany alalana izany dia membonahitra ho deraina mandrakariva ny anaranao. Izy kosa dia ahita fifaliana. Tonoana ny vavaka ao amin'ny anaran'i Jesoa Kristy. Amen.